avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tunde vidzo dezo. For you mate beam now. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra ny vaovao. Manoloana ireo zava-misy maneran-tany sy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ho tiana tiresahana ny fiakaran'ny vidim-piainana, tsy maintsy atrehan'ny vahoaka malagasy. Tsy ny mpitondra amin'izao fotoana no iandrasana vahaolana amin'izany. Tonga nanao be midina tao amin'ny nosy Sakati nandroaka indray ireo mponina nisy olo-tenam-panjakana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana. Ifaniomana tamin'ny fandraisana azy ireo anefa ny mponina, ka sora-baventy manohitra ny fandroana azy ireo amin'ny taniny no narantirantin'izy ireo. Nahitana fiakarana R100 ny vidin'ny solika fandrehitra na ny petrol. Tsy nietsika tamin'ny vidiny teo aloha kosa ny lasanty sy ny gazoal. Miankina amin'ny tahirin-tsolika sy ny vidiny eo amin'ny tena raisam-pirenena no hamaritana ity vidin-tsolika isam-bolana ity ho fampiarana ny ajustement automatique de prix raha ny nambara ny tale général mpisolo toerana eo anivon'ny OMS androany. Valifaty politika no antony nandraisan'ny ben'ny tanàna Irmara voafito tao Mangily, commune Belalanda, district-n'ny Toliary Faharoa ny fanapa-kevitra anidy ny bazary eo Soajoro hoy ireo mpivarotra any an-toerana. Antony, tsy nifidy azy ireo ny mpivarotra ka tsy maintsy miala ny tsena, mitady toeran-kafa raha ny fitarainana voaray. Any ivelany, niatra nanomboka androany ny fampiakarana 100 ny abatsirana nalain'ny États-Unis amin'ireo vokatra goavana tonga avy amin'ny firenen-kafa toy ny pétrole, ny kitay sy ireo minéraux izay tsy fahita ao États-Unis. Hiatra manomboka ny alarobia ho avy izao kosa ny abatsiranana vaovao izay nampiakarina ho 450 ho an'ny Chine raha ny fanapa-kevitra no raisy ny filoha Amerikanina. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity. Asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany matoa an-dahatsoratra avy hatrany azy. Maloana ireo zava-misy maneran-tany sy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ho dina tsiresana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy maintsy atrehan'ny vahoaka malagasy ankehitriny, tranga izay manam-pirofo fa tsy antenaina hitondra vahaolana manoloana izany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ary ahoatra ny matoa an-dahatsoratra. Any amin'ny États-Unis ny masin'izao tontolo izao, taorian'ny ireny famoahana abatsiranana vaovao no raisin'ny filoha Amerikanina iny, ary voakasika izany ihany koa ny vahoaka malagasy iray manontolo. Talohan'izay, raha ny eto Madagasikara manokana, tena nalakely sy ny manodidina ny sain'ny mpanaram-baovao, ary mety itsy zavatra hafa indray tranga eto amin'ny firenena, isintona ny sain'ny be sy ny maro ho an'ny rampitso. Ho dina tsy hita fa na ininona tsy ho resahana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahasairanana iainan'ny mponina eo anatrehan'izany. Miresaka fanamboaran-dalana, ireo karazana fanadiovana tanàna ataon'ireo samban-draram-panjakana isan-karazany eto sy eroa, andraisana ny COI sy ny SADC isika. Miresaka ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny voka-dratsy ateraka izany. Ho dina tsy hita ary tsy resahana ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana. Efa tsy mahenika olona efa tranotrano intsony ohatra ny vola ray alina raha iantsena ny renim-pianakaviana iray. Ho dina tsy hita izany fiakaran'ny vidim-piainana izany. Tsy takona fenina intsony izany, na eo aza ireo karazana fisehosehoana ataon'ny mpitondra fanjakana. Tsy takona fenina, iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny, ny tsy fampiasana intsony ireo vola vy, ariary 10, 20 ary 50 ariary, noho izay fisondrotry ny vidim-piainana izay. Ny fampitomboana ny famokarana anatiny sy ny fanatsarana ny fahafahan'ny malagasy ho afaka miroso amin'izany fampitomboana ny vokatra izany, no vahaolana ahafahana mampitombo ny fahefa-mividin'ny malagasy. Mila mamokatra ny malagasy, midadasika ny tany. Saingy manana ny fahafahana isitraka ireo tany midadasika ireo ve isika? Raha mpandroso sy hanatsara ny famokarana, mila ampitomboina ny herinaratra jifaina. Tsy misy famokarana sy fampandrosoana vanona raha tsy misy herinaratra.
Ny herinaratra resahana eto tsy ilay herinaratra ao an-tokantrano vita amin'ny fananana panneau solaire azo mahanana finday sy iainoana radio, fa ilay herinaratra ampiasaina amin'ny famokarana, ilay herinaratra ilaina amin'ny orinasa, ilay herinaratra ampy mandeha amin'ny fotoana rehetra ilain'ny mpanjifa azy. Tsy ny mpitondra volomboasary amin'izao fotoana sy ireo mpandraharaha manodidina azy ireo no andrasana amin'izany. Tsy ny mpitondra amin'izao fotoana no andrandraina hitondra vahaolana maharitra amin'izany vidim-piainana izany. Ireny aza fanatsarana sy fampitomboana ny fahefa-mividin'ny malagasy amin'ny alalan'ny famoronana asa no takinana. Vary mora no afarana avy any ivelany no vahaolana naroso. Fanitarana ireo velara-tany azy volena eto amintsika no voalaza, kanefa ny olom-pirenena tsy omena fahafahana hikarakara ny taratasy ny ampahatany kely izay ananany, izay bodoina sy alaina-keriny aminy ihany koa. Raha tsy ilaza fa tsy ny miatra amin'ireo mponina ao amin'ny nosy sakaty izay niteraka resabe omaly sy nitoy tamin'ity androany ity. Maro tsy tambosaina ny ohatra tahaka izany, ary ny tena olana tsy mitsahatra miova, tsy menatra ny mivady dela ny mpitondra, ka androany izy mampanantena lanitra raha mpitso mampanantena volana. Misy azo antenaina ve eo anatrehan'izany? Fa tonga nanao be midina tao amin'ny nosy sakaty, nandroaka indray nipona tao an-toerana nisy olo-tena mpanjakana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ny maraina teo. Ireo mponina kosa ankilan'izay efa niomana tamin'ny fandraisana ireto farany ka nilanja sora-baventy tsy manaikatra amin'ny farany fandroana azy ireo amin'ny tanin'izay. Tojony Irina Tahiry no mitatra ny Antsiprian'izay. Vonona ireo fokon'olona tamin'ny nosy sakaty iaro ny zony hatramin'ny farany. Io ny sora-baventy mirantiranty ny tsenan'ny manam-pahefana tonga tany an-toerana androany, androaka ny mponina amin'ny taniny. Tonga tany amin'ny nosy sakaty indray ny maraina teo, ny iraka avy amin'ny fitondram-panjakana, notariany ny prefet ny nosy be sy ireo mpitandro ny filaminana. Antondian'izy ireo ny tady ny fomba anatanterahana ilay tetikasa, fanamboarana hôtely lehibe any an-toerana. Notsenainy ny vahoaka tamin'ny sora-baventy fandavana ny fakanany taniny sy fandrodanana ireo toeram-ponenana nefa ireto solon-tena mpanjakana niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana ireto, ka niverina tao aorian'ny fifampiresahana teo amin'ny rontonta. Mitontolona ho fiarovana ny tany ho ireo vahoaka isin'ny fitoniana ahafahan'izy ireo miary ampilaminana, mba tsy ho tebotebo lava no iainana amin'ny andavanandro. Zay miady jusqu'à amin'ny farany, miady ary tsy ambelane ary tsy amiene tany efa miady jusqu'à amin'ny farany zay, ary zay mikaiky vahoaka malagasy namana na ambanja na ambilobe na diogo na diliano na tamatavy kofa matsafo hoe gasy mahazo povy aminay mba kahiny hoe mba agnampy zay fa zay itsangana jusqu'à amin'ny farany. Ninino ataon'ny fitondrana ty, sady fitondrana ty fa etsika foana ro toujours mila mandatsika raha-bahoaka, mila mandatsika lony vahoaka, ke raha zegny tsy manango aminay io mba tany nazone tamin'ny razana, nazone tamin'ny olombeny taloha, niandry zay ndeha atao ankeriny no ambilafy zay miady jusqu'à amin'ny farany fa zay tsy agnamio. Tsy ny tsy fandriam-pahalemana no mahatonga ny vahoaka ho mandrindriranantsy, fa ny fandroan'ny fanjakana ny vahoaka hiala amin'ny taniny mba hanorenany ny vahiny fotodrafitrasy. Nahitana fiakaran'ny 200 ariary ny vidin'ny solika fandritrana ny petrôla amin'izao fotoana, tsy nietsika tamin'ny vidiny teo aloha kosa ankilan'izay ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoil. Ny famaritana ny vidy solika isam-bolana izay miankina amin'ny tahiry solika sy ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ahafahana mampiatra ny ajustement automatique du prix hoy ny tale général mpisolo toerana eo anivon'ny OMH tamin'ity androany ity. Fanampanazavana. Niakatra ho 303 ariary ny vidin'ny solika fandrehitra na ny petrôla raha toka 307 ariary teo aloha. Izany hoe nitombo 200 ariary ny litatra na nisy fiakarana 7,1 isan-jato. Tsy niova fa nijanona ho 207,5 ariary ny lasantsy ary 7,707 ariary ny gazoil isaky ny litatra. Miatra manomboka androany 5 aprily ity vidy solika ity araka ny navoaka ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Eo amin'ny 900 ariary mahery ny elanelana misy tokony hotratrarana mba hifanaraka amin'ny vidiny tena izy ho an'ny vidiny solika fandrehitra ka antony fampiakarana io. Ny petrôla en pause zany dia mbola misy efa tsy dia hoe lavitra be
fa mbola misy mihoatra kely ny 900 ariary litatra zany elanelana misy. Dia ezahana zany le izy mba ampiakarina tsikelikely manantona ny vidiny tena izy mba tsy ho vesatry ny kitapobola mpanjakana mba ialana amin'le subvention. Zay moa zany le ao anatin'le mécanisme d'ajustement automatique des prix. Raha mihoatra ny prix teo aloha moa zany dia misy foana le kajy atao ary mila jerena ihany koa ny stock. Dia anatin'izay zany miaraka amin'ireo paramètres rehetrarehetra jerena dia zay mahatonga an'le hoe misy ajustement isaky ny volana mba ahafahana manitsy foana zay zavatra tokony ahitsy ahafahana manatona amin'le vidiny tokony ho izy. Mety isana tombo raha mitaha amin'ny vidiny voafaritra io ny vidiny solika any amin'ny toerana lavitra mihoatra ny 12 kilometatra miala amin'ny tobi-panjara solika. Antony noho ny fahalaveran'ny toeram-pitahirizan-tsolika ka mampisy ny sarandalana fanampiny. Mety mahatsikaritra atsika misy vidina solika zany na samy any amin'ny station service misy manatombo kely. Ireny moa zany dia noho ny fahalaviran'ireny station service ireny mihoatra amin'ny tobin-tsolika zany na ny dépôt pétrolier. Ka raha mihoatra ny 15 km ny dépôt pétrolier zany izy dia afaka manampy an'izay frais excédentaire zay ny pitsinjara solika. Zany moa zany dia efa voafaritry ny didim-panjakana ihany koa. Raha ny tokony ho izy moa zany dia malalaka zareo ny apiatra na tsy apiatra azy fa ny mihoatra ny voafaritry ny lalàna no tsy azo atao. Fa nefa n'izao ity fiovan'ny vidin-tsolika ity nandritra ny fampiarana ny ajustement automatique des prix nanomboka ny volana janoary teo mba hifanaraka amin'ny vidiny tena izy. Amin'ny fahadimony volana mendray no tokony isy ny fiovana manaraka eo amin'ny vidin-tsolika. Mila mpitondra manakambo tsy miantetra lava amin'ny famatsim-bola avy amin'ireo firenena vahiny Madagasikara raha te handrosy ala anatin'izao fantrana lalina izao. Ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay tsy mijery lavitra satria miantetra amin'ny fanampiana avy any ivelany ankatrapa-sahiranana rehefa tapaka ny famatsim-bola tahaka ny mahazo ny USAID amin'izao fotoana. Ny fitantanana ny harem-pirenena sy ny maro hafa eto amintsika izay saika miankin-dota amin'ny famatsim-bola avy any ivelany avokoa raha ny fanazavany fanadihadiana. Raha ny fiazakazaka ny faharingana ny ala sy ny harem-pirenena ankehitriny ampanany ho avy ny Madagasikara indrindra eo amin'ny lafiny fahasalamana, ny fizahantany ary ny tontolo iainana raha tsy miatsika mandray fanapa-kevitra entitra manoloana izany ny tompony andraikitra eto amin'ny firenena ho ny profesora Ratsimbazafy Jonathan amin'ity androany ity. Ny ala sisa davela mirakitra ny 5.20 isanjato ny arena mampiavaka ny Madagasikara izay tsy misy afa-tsy latsaky ny 10 isanjato sisa amin'izao fotoana. Ny famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola hitantanana ny harem-pirenena ankilan'izay no tapahan'ireo firenena sasany avy any ivelany. Ny mpitondra fanjakana manoloan'izany izay tsy mba nijery lavitra akory raha sanatria ka tapaka ny famatsim-bola tahaka ny mahazo ny USAID amin'izao fotoana raha ny fanehoan-kevitra trany. Fa fantatsika tsara zao fa ny USAID nanapaka ny vola nomeny any firenena eran-tany fa tsy Madagasikara rery ihany. Vokatra zany raha ny resaka inomena be antimeny iny tena ny USAID tena name vola betsaka mihitsy ary nanao encadrement andreo olona mpifindra-monina vao tapaka mihitsy ny vola efa misy olona manomboka mifindra toerana indray moa zany zao. Mampatahotra le izy satria raha izao no mitoy ny Allemand koa moa zao efa nanapaka an'le vola mendry zareo amin'ny resaka formation andreo leader. Teny anglisy koa efa mieritreritra zany satria iny tenin'ny Donald Trump iny saika rivotra mitsoka ny Europa mihitsy neo taorian'ny Covid dia efa manomboka sahirana koa le firenena européenne dia aloha no ny firenena no hitany meloa. Dia inona zany ny anjoan'le firenena ohatran'ny Madagasikara zay tena ny antehatra amin'ny vola vahiny fanampian'ny olona avy any ivelany tapahan'ny olona zao ny volany. Raha mpitondra zany amiko tokony manana vision raha ohatra ka ho tapaka amin'ny volan'ny olona zany fotoana sy ampozina mitranga izy zao. Inona zany ny planina be? Azo atao tsara ny mampandroso ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany. Raha manana finiavana politika maha ireo olana maro lafy eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana. Za zany teny mpitondra hoe azalany andro miady amin'le mpanohatra misy devoir anao je namezanao toky ny vahoaka malagasy hoe ataonao satria indraindray gaga ihany amina mpitondra fanjakana ny teninao ny teneninao maly dia raha pisy ianao zaida olon-dehibe zany to mpitondra fanjakana zany to olon-dehibe misy etika
ka raha ivadibadika ohatroatran'izany ianao amiteneny hoe nikeko fa anyteneniko maly de rapitso zay dandray ohatrany tsy nitenen'la izy ataoko ahoana moa no fino olona ohatroatroatran'izany zany no eto amintsika eto Madagasikara normal zany andeha toko hoe raha ohatra ka tsy mahatoky intsony le olona hoe raha miteny le mpitondra ary zay ny ainatsika sam'izao fotoana ny olona ne matahotra ny aina fotsiny fa dia samy manao sanatria ohatra ny hoe fiainam-boalava ny fiainatsika eto sy afaka mandositra ny vela moa na dia sakana ny TLS tsy voakotsika eto malagasy dia miezaka le olona mitady amin'ny fomba rehetra ivoanany vela satria efa tsy azo antoka sy tsy azo lavina ary raha mahita fa mijaly amin'ny lafiny rehetra ny akamaroany malagasy ankehitriny tsaraka ny fahifa mividy ny malagasy maro nisy ntsony ny fiakarany vidim-bary ankehitriny mironkatra ny von'olona etsirono ny tsy fandriam-pahalemana teraky ny tsy fisinasa ary ireo olana maro lafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana mbola azo atao anefa ny manafitra ny firenena anatin'izao fantrana lalina sy tsy fanjariana maro samihafa eto amin'ny firenena izao raha manana finiavana politika ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Fa manoloana izay tranga mahazo ny firenena ankehitriny izay dia fotoana izao iverenana ifotony sy hanatsarana ny famokarana anatiny ahafahana manatsara ny fiarim-piainan'ny vahoaka malagasy. Ataon'ny olona trandraka adala ny repirenentsika ho ny solombavambahoaka ka tsy tokony tazapotsiny izany isika raha ny fanazavana trany ka ito Andriatsylavo no mitondra ny tsibrian'izay. Taoriny ny famoahany filoha Amerikanina ilay abatsiranana vaovao hiatra amin'ireo firenena mpanondrana intana ny États-Unis ka isan'ny niaran'izany Madagasikara ny korapaka ny mpitondra fanjakana malagasy ny kaondosy sy ny laza fa ametraka paikady andresena lahatra ny Amerikanina iverina amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny raha mpitondra manana fahavonona na mpandroso any Madagasikara araka ny fanadedena natao tsy tokony andany andro italao etsy sy roa ka hiakin-doha amin'ny firenena vahiny. Fotoana izao iverenana ifotony sy hanatsarana ny famokarana anatiny ahafahana manatsara ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Azontsika atao mamokatra sy mampitombo ny vokatra tahaka ny lamba, ny vary, ny menaka, ny lafarinina, ny siramamy, ny afokasoka sy ny sisa. Rehefa mavita mamokatra ato anatiny tsika dia abakaro ihany koa ny abatsika abakaro 50% dia ataontsika hoe abakarina 150% izy amin'izay fotoana izay tsy afaka miditra eto ihany koa ary tsy afaka mifaninana eto ireo mpandefa entana sy mpanafatra entana avy any avelandreo fa anjaka sy atanjaka ny famokarana eto toerana hiasa amin'ny malagasy azo vola ampiasa amokatra ihany koa isika ao anatin'izany aza adiny foana fa ny atao hoe ekonomia na ny fihodonan'ny firenena dia ny hoe mamorona asitsika ao amin'ny malagasy dia mampiasa volontsika atao anatiny rehefa mihodina ny vola atao anatiny ny tantsama mamokatra raisin'ny orinasa afaka mampiasa amin'ny malagasy ny malagasy mahazo karama ao anatin'izany dia velona ihany koa ny épicerie mivarokena sy ny rehetrarehetra satria tafiditra ny atokantranony olona ny vola rehetrarehetra mihodina ary velona daholo ny sehapiariana rehetra satria manam-bola ny olona dia mihodina ny vola atao anatiny. Ankoatr'izay ataon'ny olona trandraka adala ny arem-pirenentsika ka manaiky mora isika ary milaza vazaraza misy mitrandraka arangaranga matetika ny kontom-bola omena amin'izany fa tsy misy mijery ilay arena be azony izay tsy misy fiantraikany mivantana amin'isa tokantranony mponina. Mbola malalaka ny tsena anatiny ka tsy tokony ho ny hafa no hitrandraka sy azo tombotsoa amin'izany. Tokony ho fadiana ihany koa raha ny fanazavana ireo tetikasa miteraka fiankinan-doha amin'ny fanafarana avy any ivelany. Azo tanterahana eto amintsika izany fa tsy taitra ary toa tsy rotitra akory ny mpitondra fanjakana. Ny fikatsahana tombotsoa manokana hatrany no imasona izy ireo araka ny zava-misy hita sy hiaina ny anenevon'ny faritra tsirairay avy manerana ny nosy. Lafim-baovao hafa kosa indray mirongatra sy miha-mahazo vana ny olana ny fananantany ito amintsika amin'izao fotoana na io velary tany midadasika na ireo ampahantany kely no hojariany mponina tao anatiny taona maro ny resaka fananantany izay mitazona ny laharana voalohany amin'ny ady eny amin'ny fitsarana na aiza eto Madagasikara ka ito Andriatsylavo hatrany no mitatitra ny fanampanazavana mikasika izay. Mirongatra sy mahazo vana ny fananantany amin'izao fotoana ary olona amanarivony maro no tsy maintsy esorina amin'ny toeram-ponina ny vokatra izany. Olana tany raha ao amin'ny nosy Sakaty, nosy Metsio, Ampasindava nosy be, Imeritsy Atosika, Toliary, Bamangoky, Ambanja, Antsoy, hatrany amin'ny faritra lavitra andrina manerana ny nosy. Olana ara-tany neny Manakasina Ambohibe, Ivato, Ambodifasina, Talata Volonondry, Baipasy sy ny maro hafa. Manana olana ara-pitsarana avokoa ny akamaroan'izy ireny ka mahatonga ny resaka fananantany hitazona ny laharana voalohany amin'ny ady eny anivon'ny fitsarana. Ankoatry ny tsy fahafantarana ny dingana sy ny lalàna mifehy azy
tsy mazava-mponina ny vola tokony ho aloha hikarakarana ny antota taratasy. Misy ihany koa ireo sakanana tsotra zao tsy ho afaka hikarakara izany, any ka ireo mpanera sy ny pisiloko no mahazo tombony fa tsy ny vahoaka malagasy. Lasa tompotrano miony vokatr'izay, tsy manana zo hisitraka ny tany nintsony. Lasa izay vahoaka tompony tany indray no lasa hoe izay no mangalatra tany, nefa anananay taratasy ara-dalàna sy normal tsara daholo ny tany izay anananay rehetra ety. Ka izay mangatahanay tompoko mba hijerena akaiky ny tena zava-misy, indrindrindra mariako etona ianareo mpahay lalàna. Oka re tompoko mba tena andeha araka ny tokony ho izy, fa tsy hisy ny kolokolo sanatr'izany, na ianareo tokony hanampy anay indray no lasa iravoravo tanana aminay. Isan'ny mampitaraina am-ponina ihany koa ny fisian'ny kolikoly amin'ny resaka taratasy tany. Tranga fahita matetika eto amintsika ny fisian'ny titra roa samy hafa amina tany voafaritra iray. Ohatra amin'izany ny eny Manakasy na Ambohibe. Misy ihany koa ireo efa vita titra ka mbola misy mahavita manana titra hafa ankoatr'izay. Raha ho anay manokana tany lazana ilay izy mbola misy titra kadastrale ara-dalàna, kanefa ahoana moa zany ny avitan'ny olona mivarotra an'ilay izy ary avitany titra anankiray tambary 20 parcelle kanefa dia lasa titra anankiray. Tsy nahitana fond de dossier tao amin'ny domaine rehefa natao fa nadiadiana, dia ilay mpanahy tena eritreritra hoe misy resaka kolokolo avoleta ao anatin'izany fandehan-javatra izany. Angatany-ponina voakasika ny fampitsarana ny fandrodanana eo ampiandrasana ny didy avoaka ny fitsarana amin'ireny olana ara-tany ireny. Angatana ihany koa ny tompona andraikitra isan'ambaratonga, ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana voakasika, andraina andraikitra sy ny fanapahan-kevitra mifaniditsy amin'ny tranga tsirairay avy iny anivon'ny fiarahamonina eny. Tsy mitsamiakatra bidy amin'izao fotoana ireo entana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro, na io aza ny antsomaro amin'ny tokony hijerena ny sosialim-bahoaka, na io aza ny fahavokarana ny vary amin'izao fotoana, tsy miambidy ny kapoaka-mbary eny an-tsena, ny fahefa-mividy izany ve no ambany araka izany, sa ve ny vola miditra amin'ny isa-tokantrano no tsy ampintsony raha ny fanontaniana apetraky ny olom-pirenena tsirairay avy amin'izao fotoana. Fanadihadiana. Toa amin'ny teny efitra ihany ny vahoaka raha mitaraina saika isan'andro ny mahakasika ny fiakarabidim-piainana ity. Saika voakasika avokoa moa ireo entana izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nandrasana ihany ny mba hijeren'ny mpitondra azy ireny, fa hatreto dia mbola miandry ny fandraisana andraikitra, ny fanjakana, ny rehetra. Ny PPN aloha dia tsy sahatra miakatra isan'andro mihitsy na ny vidin'ny siramamy izany na ny menaka, savony. Mila tsy ho araka ny aina intsony ny fifidianana anazy satria ny tsena koa tsy dia mandeha. Ny resaka menaka aloha lasa tsotra ny taloha izany fa lasa nisondra be amin'izao sady menaka koa mifangaro betsaka be ny hoe menaka mandry. Aloha hoe sahala amin'ny resaka menaka izany aloha toa dia vidy menaka madio koa. Fa eo amin'ny vidim-bary kosa indray dia mbola miziroziry manodidina ny 700 ny miakatra aloha hatreto raha ny tazana eny an-tsena. Ilay hoe nampanantenainy ny filoham-pirenena 570 moa dia toa tsy tazana ary raha misy dia tsy mahasarika ny mpanjifa ny mividy azy. Misy hono fa aloha mbola tsy nahita satria nay koa tsy dia mba mividy an'ireny vary regny satria na le tsirony ara hafahafa matsatso moa tsy dia mifakaiza mividy ny vary gasy koa mividy dia aleonay mividy vary gasy. Ka le vidim-bary stock sy le vary gasy moa izany samy hafa izy ny tsy dia mifangandavitra ihany le ny vidiny, fa nefany tsy mitovy koa ny tsirony. Le vary stock mamparary sady presque tsy dia sakany vavoan'ny olo izany, dia loan'olo izany ny vidiny vary gasy na dia hoe lafo ary nefany mitovitovy ihany ny vidiny. Na aloha izany mbola tsy nividy le vary stock aloha satria fa izay le taneniko teo izay efa tsy zakany vatana na dia hoe mihinana anazy izany, lasa misy fia amin'ny vatana anay dia izay ny tsy fitananany anazy. Vidim-piainana izany dia tena miakatra misy ny vidim-piainana aty aminay. Dia le vary koa vary maimbo sy tiany zanakay le izy. Dia takanay ohatrany mampinono kely dia tsy afaka mividy amin'le vary. Dia fahasahiranana ho anay izy izany nefa le vary tokony mba moramora ny vidiny nefa ny zavatra tsy tiany zanakay.
raha no eritreretin'ny fanjakana fa mahaolana ny vahoaka ny fanapariana ilay vary 700 izay nampanetanain'ny filoha dia sady tsy tazana firy teny an-tsena moa izy io no hita ihany koa fa tsy dia nasarika ny mpanjifakory sady efa tara ihany koa moa raha izao vao eritreritra ny fanapariana azy io satria efa saika mamoaka vary avokoa ireo mpamboly no hafa ihany ny tsiron'izany vary gasy izany efa maro koa moa ireo tantrano miroso amin'ny volo vary ambohitra ka inoana fa andalo ihany aza ireo fanararotany mpivarotra sasany amin'ny fampiakarana miompampana io vidim-bary io. Dia lafiny vaovao iny ihany koa no entina miseto anatin'ny doka fohy dahoary. Tea smartphone na vaovao ve? Io amin'izay le izy e! Ao amin'ny As, smartphone ZTE maro no afaka alohanao tsikelikely manomboka amin'ny 500 ariary monja isan'andro mandritra ny 12 na 420 volana sady miaraka amin'ny zarakadoan'ny As toloranay bonus méga hatramin'ny 6,7 GB zao ianao ary indrao arak'izay tianao ny toe-bolanao manomboka izao miandry ianao eny amin'ny As store zahay. Extra propre Dinara le vovtsavony Extra propre Raha qualité izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Ambola savony io no tena tsara Extra propre Enoy Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandratra tsara Tasiraheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie X fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie X fotsy tenenry X io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy X ihany ny extra propre Ndana tonde mividy zao de zao Fa io mety be aminao Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Valifaty politika no antony nandraisany ben'ny tanàna Irmary voafity tao Mangily, commune Belalanda, distrikany Toliara faharoa ny fanapa-kevitra nidiny bazary Soajoro, ireo mpivarotra any an-toerana. Antony tsy nifidy azy ireo mpivarotra ka tsy maintsy miala ny tsena, mitatoeraka fa ireo mpivarotra raha ny fitarainana voaray. Toliara. Mitebiteby ireo mpivarotra eto amin'ny bazary Soajoro eto Mangily, manoloana ny fanesorana azy ireo, tsy varotra eo amin'ny tsena intsony. Raha ny fanapa-kevitry ny ben'ny tanàna ny Belalanda vaovao. Ny 20 volana aprilo avy izao no fotoana nomeny ity ben'ny tanàna ity. Tsy maintsy ialan'ireo mpivarotra ao amin'ny tsena ary samy mitady toerana isy azy avy ny tsirairay raha ny fanazavana. Ny avy teto ny ben'ny tanàna Rahery Mapasy sy ny conseiller communal zany tamin'ny 19 mars nanambara fa hakatona ity bazary ity manomboka amin'ny 20 avril. Manontany nefa zahay ino ny vahaolana mera hatanao ia zahay demerdinareo hoy amin'ny tany tokony mombanareo ahy matserika anay raha zay satria ho demerda ia zahay morondala ia ty hamarotanay fa ny an'ny fanjakana ty androahana anay ka io moa ty hanome anay io nefa raha dininay fanakatonany bazary io dia fanakatonany vavanay tsy sakafo satria miankina amin'ity bazary ty ny famelomana ny vady aman-janakay bazary toy nanay Mangily fokontany Mangily ny tompony ireo bazary mijorodorombe ireo projet fidy ny namboatrandreo tamin'ny voalohany
2004 ny vohany ty bazary ty ka androany zany monsieur le maire rehefa mitondra amin'ny fitondrana de ataony tsinotsinona zahay nefa ny lianay amangily atoa hivelo nefa izao ny fomba ataony anay fa mitena tanteraka ny asa fiveloman-tenan'ireo mpivarotra no kasain'ny be ny tanàna tao raha ny fitarainan'izy ireo 20 zao lendi iarahantsika mahalala fa gnana ay laha miboaka milala egny faty ty tsenae faratapo zandaro baka toliara agny mizotso atoy miambe le olombelo amizao lendi zao ka ona gny hamoahagna anay agnaty tragno haboaka monto izay gny fitaraigna ay ray aman-dreny ato mahatseriky anay ty famoahagna anay ary antosaroto zao mamoaha anay amin'ny lala igny ao valifaty politika diso toerana no isan'ny nandraisan'ny be ny tanàna izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanazavan'ireo mpivarotra hatrany isaky mandalo ato mera de zay avao ty vitsevitseny hoe hampialany zahay satria tsy nifidy azy satria olo telo avao ty nifidy azy amin'ny bazary ato zao matoa misy ny candidat maromaro de tokony misy ny safidy zay satria androny demokrasia zao ary tsy fantatsy mera na nifidy azy na tsy nifidy azy fa ny fantatsay avao zany hoe zahay vahoaka malagasy ka na ia mitondra eo na ia mitondra eo babanay zay ka tsy hanavakavaha zay mahabe ny tanàna zay tokony mijoro na zahay tsy nifidy azy ary i tsy raha atao tsy raha hainy hoe retigny tsy nifily ahy retegny nifily ahy ka i zahay lany hoy gn'asany de zahay atao mitsinontsino io zany ny raha mampalahelo anay de manao fitaraigna zahay aminareo mpitondra ambony mba ho jerenareo ankaiky zao zavatra mahazo anay zao fa tsy mety zahay tsy ahilikiliky fa manjary hiteraky problemo miororo tanteraky ireo mpivarotra amin'izao fotoana ka miantsony mpitondra fanjakana sy ireo solobavambahoaka ao amin'ny distrika ny Toliary faharoa hijery akaiky izao tsindry azolena sy raha matahora mahazo azy ireo izao raha ny fantatra tamin'ity androany ity no nandefa solotena hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana ny solotena avy amin'ny solomavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Toliary faharoa andrasana ny mety ho vokatra zay tontolon'ny fampianarana vetivety izany misedra olana amin'ny fitantanana ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara manoloana ny fanitrana ankehitriny izy ireo izay mifandrimbona ihany koa amin'ny fanatsarana sy fanomezan-danja ny fanabeazana ankehitriny kanefa tsy ampitohiny avy amin'ny fanjakana ho ny fanazavan'ny filohan'ny association des écoles privées de Madagascar Tsiara Soarvelo teboka iray mampandringa ny fanabeazana eto an-toerana ny tsy fisiany fampitovinjoany ireo mpianatra malagasy amin'izao fotoana amatsiaro tena ho miady rery ireo misehatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina tsy misy fanohanana avy amin'ny fanjakana samy atao ankilabaona ireo mpianatra na ireo mpampianatra sy mpanabe izy ireo anefa izay miantoka ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto amintsika ka mila tohana hoy ny filohan'ny association des écoles privées de Madagascar androany misy fiavahany tokoa ny mpianatra zany eo amin'ny miankina sy tsy miankina raha mahalala zany zany hoe any amin'ny miankina zany any no atao hoe tefan'ny fanjakana fa de aminay zany dia tena hoe tena miateny zany hoe ny sekoly rery zany miateny ary io moa ny divanay hoe mba sivy fanampiana na subvention ny sekoly fa tena miady mafy mihitsy ireo taletsekoly reo le tena olana goavana moa zany amin'reto sekoly tsy miankina reto de eo amin'le fitantanana tena hoe mizaka ny tseraniana mihitsy ka io mba ataonay antsoavo zany amin'ny fanjakana satria araka le voalaza teo hoe le tokarena de hoe ihany koa le ray aman-dreny de tsy maharaka ohatran'izay de mitraika zany aty amin'ny fitantanana mihitsy aty amin'ny sekoly ka eo mba angatanay zany le hoe isy fanampiana manokana ho an'ny sekoly tsy miankina de mba mangataka zay hoe mba ataovy mitovy amin'ny tosika fameno tompoka ho an'ireo mpampianatra reo satria dia tena misehatra zany reo amin'ny lasy mifampandrosoana eto amin'ny nosin-drazantsika asa iombonana sy fiarah-mientan'ny mpisehatra rehetra ny fampivoarana ny fanabeazana fototra ka tokony tsy atao ambanin-javatra ireo sehatra tsy miankina ho hiatrany ity filohan'ny association des écoles privées de Madagascar ity nofaranana androany ny andoharany fotsimoa ny fankalazana ny fahafolo taona ny orina ny fikambanana Albatros izay antsoina hoe association des écoles privées de Madagascar ankehitriny ho fanamariana izany no tolorana fitaovana ento manoho ny asa fampianarana ireo sekoly mandrafitra ny fikambanana manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia tsy isa fa ny mpanakanto Samuel miarabanao tonga sy tanatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitrak'olo misy an'ity hetsika zara revy izay iarana amin'ny tarika Samuel ity izany kianjany malakama ho andrapitso afaka azavaina mijery ve tompoko hoe ina tokoa izany hetsika sy fampisehoana iarana amin'ny tarika Samuel izany ho any rampitso manao hoana ihany koa anatin'izay ny fandaharam-potoana
Ie, misy tokoa ny zararevy karazana fampisehoana efa fantatry ny mpankafy samoina tsara. Isaky ny rotaona izy no mitranga. Isaky ny voalohany ny herinandro voalohany amin'ny volana avrily zany, isaky ny rotaona. Andian'ny fahaefatra ity, zany hoe tamin'ny 2019, 2021, 2023 dia 2025 indraytsika zany zao. Dia tamin'ity izy hafakely satria ohatran'ny hoe fanandrify tamin'le fankalazana ny fahatelopolo taona ny akarana sehatra ny Samoela dia nakambana le izy. Hatramin'izay zararevy tao amin'ny terrain de foot NSK dia nakao amin'ny stade Malakama kely amin'ity satria noho izay anton'izay. Satria tao amin'ny stade Malakama ny plein air voalohany Samoela tamin'ny taona 1977 dia mba te hitondra an'ilay vahoaka hiaina ny rivinay tamin'izany zay aloha. Ny fampisehoana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina dia efa misokatra ny vavahady amin'ny 10 dia efa manomboka ny fampisehoana. Misy any Honora dia i Rado Romeo dia DJ Sniper zany manentana ny olona amin'ny 10 dia amin'ny 11 misy fampisehoana anankiray izay nataonay hoe totondro vava irana amin'ireo zoky akafizinay mihitsy koa zany. Dia i Tselonina sy Fani zany fampisehoana adiny 3 mihitsy io zany hoe hatrany amin'ny roa sasany ihany io zany. Rehefa amin'ny 3 manomboka ny Samoela, amin'ny 3 hatrany amin'ny 7 ariva any hira 50 no maninay ao zany. Ny ohatr'izay mifandaharam-potoanantsika zany amin'ny ankapobeny. Ny resaka tapakila to dia alefako foana aloha. Ny tapakila amidy efa tsy misy tsony aloha le resaka livraison amintsika resaka zao satria efa androany tamin'ny roa iny tapitra zany, fa misy ny fivarotana ny tapakila tonga dia ny toerana na koa azonareo atao ny mividy ny tapakila en ligne. Misy an'ilay plateforme ny be mozika vaovao iny hoe be mozika-ticket.io. Ao zany nareo tonga dia mahazo an'ilay tapakila livré any anaty boîte mail antsika le tapakila dia livré ao amin'ilay plateforme ihany koa. Sinon tonga dia eny atoerana rapitso. Dia ny betsaka ihany manontany an'ilay resaka parking. Ny parking ny moto aloha tonga dia misy parking mihitsy any anatin'ny stade mihitsy, fa ho an'ny tomobile no antsika VIP dia ao MPK0 ny parking, fa rehefa feno dia ety ivelany manomboka ety Magro ka hatreny amin'ny CEG Tamena zany no azontsika ampiasaina. Misy ny FIP miara-miasa amintsika mandamina sy miandry ny fiarantsika zany. Ok, manantena antsika rehetra ho avy rapitso sura mihitsy. Misy fanetanana kely miavaka ihany ve ao anatin'izay? Ny ato dia fanontaniana mihitsy hoe inona moa ny atony tsy hatongavanareo. Fa mino fa raha ny akony aloha zany ny fahitanay azy ho marobe anareo ny tonga ka dia mampanantena zavatra tsara sy mahafinaritra zay. Ny resaka revy mazara revy anazy misy ny rehetrarehetra any fa aza miahiahy mihitsy nareo fa tonga dia vatatena nareo fotsiny ny ilaina dia efa izy. Isaorana ny mpanakanto Samoela nitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika izay fampisehoana iarana amin'izy ireo raha mpitso izay. Fanohizantsika ny fampahalalam-baovao kosa indray. Nizara ny traikefany sy ny talentany amin'ny fahaizana miangaly mozika. Amin'ny alalan'ny fitendrena gitara ny mpanakanto kalaza iraisam-pirenena avy any Espagne Antonio Rodriguez ny ariva teo teny amin'ny Alliance Française Andavamamba tafiditra ao anatin'ny festival Flamenco Madagascar izay natao ampafantarana ny kolotsaina sy ny mpanakanto avy any Espagne ity hetsika ity raha ny fanazavana. Fanampanazavana. Ao anatin'izay festival izay dia nisy hetsika maromaro nandritra n'ity herinandro ity nisy tany amin'ny tany Ankatso nisy ihany koa tao amin'ny FM dia ny anio atao amin'ny Alliance Française d'Antananarivo. Tanjony amin'ilay izy moa zany hoe iraha miasa amin'ny consulat d'Espagne ilay izy dia fampahafantarana ny kultura ny artista sy ny mpanakanto avy any Espagne izy io dia izay mahatonga izy hoe miompana kokoa amin'ny flamenco zany hoe ilay efa afantarana ny zareo mihitsy ilay fomba fitendry ilay mozika tena afantarana ny Espagne. Misy mampiavaka azy satria raha toka tsika malagasy manana ny atsika hoe bagasy na ohatr'izany dia ny zareo io ny tena mampiavaka anazy ny flamenco dia ankoatran'ny fomba fitendry moa zany dia misy ihany koa ny dihy ao anatiny io fa tamin'ity indray mitoraka ity dia hira izay fitendrena izay kokoa no navohitra tamin'ity fotoana ity
afaka miasa amina sehatra maro ny mpianatra mahavita fianarana amin'ny zanatsehatra na ny filiary malagasy ho ny filohan'ny fikambanana zanatsehatra malagasy raha nandray ireo mpianatra hiditra amin'ny taona voalohany teny Ankatso. Nisarika izany hetsika izay nanasana ireo maître molaly sy ireo tompon'andraikitry ny zanatsehatra malagasy Entsora Soary-Malala. Ho fandraisana amin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra hiditra taona voalohany ao amin'ny zanatsehatra malagasy na ny filiara malagasy tiany ho tanterahana teny Ankatso androany ity. Hetsika nanasana manokana ny maître molaly sy ireo tompon'andraikitry ny zanatsehatra malagasy. Nisy ihany koa nisy kanto sy fandraisam-pitenenana samihafa ka nandritra izany no nanamafisana fa afaka miasa amina sehatra maro ny mpianatra ao amin'ny zanatsehatra malagasy. Androany zany taminay tato amin'ny zanatsehatra malagasy dia fandraisana ny taona voalohany, fandraisana an'ireo mpianatra atao amin'ny zanatsehatra ireo taona voalohany L1 zany. Dia amin'ny ankapobeny no maraina fandaharam-potoana cérémonie officielle no nataonay. Ny hariva fifanakalozana ny amin'ireo zoky satria matetika misy an'ilay fanontaniana foana hoe inona ny atao rehefa mivoaka atao malagasy. Misy député ao, mpiasa any amin'ny ministère, mpianatra malagasy io, misy capitaine ao, misy sage-femme ahoana ary no mahatonga an'izay zavatra izay nianatra tato amin'ny malagasy izy dia zany ny asany. Matetika mifantanina mipetraka rehefa mandeha mianatra malagasy ianao ka any amin'ny université anao mpampianatra kabary dia zay zavatra izay nefa tsy marina. Azo amevanana ve zany raha ohatra ka ianareo ny fiarahamonina azy miresaka hoe ahoana ny fianarana any amin'ny malagasy, azo amevanana ve? Araka ny fanazavana, ireo mpianatra ihany no nandrindra ny lafiny rehetra amin'ny fanatotosana ity hetsika ity. Manana ny mampiavaka azy manokana ny fampianarana malagasy eny amin'ny université Antananarivo. Anisan'izany ny fanofanana ny olona hisehatra ny tontolo maha-malagasy raha toa ka fanofanana mpianatra fotsiny ihany any amin'ny fianarana hafa. Eto Madagasikara isika, malagasy isika ka tokony hajanona ny fanambaniana ireo mpianatra misehatra amin'ity zanatsehatra ity hoy ny nambarany manoloana ireo toejava misy eny amin'ny tambajotra tserasera. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, niatra nanomboka androany ny fampiakarana 100,000 ny abiatserana nalain'ny Etazonia amin'ireo vokatra goavana avy amin'ny firenen-kafa tonga ho antoerana tahaka ny petrol, ny kitay, ireo minéraux izay tsy fahita ao Etazonia. Hiatra manomboka ny alarobia ho avy izao kosa ny abiatseranana vaovao izay nampiakarina ho 420,000 ho an'i Chine raha ny fanapa-kevitra niraisy filoha Amerikanina Donald Trump. Ankilany, isany vomafy amin'ity fanapa-kevitry ny filoha Amerikanina mpiakatra ny abiatseranana ho alaina amin'ireo entana miditra ao Etazonia ity voalohany indrindra ireo teratany Amerikanina ampiakatra ny vidim-piainana ao antoerana ihany koa izany. Uni lehibe ny antoko demokraty eo anivony antenimeran-doholona Amerikanina. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Akasitrana feno ianao tany tokantrano tany, nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma mandrapitafary ho an'ny rapitso indray. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ny vavao. Isa ihany ny extra propre. Ndana tonde mividy zao dia zao fa io mety be aminao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ny vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.